Farana ny 30 aogositra lasa teo ny hetsika ara-baritra foara farimbona izay nitanterahana tao anatin'ny faritra loatra mangory tao ary tsikaritra ho afapo avokoa ireo nandray anjara tao anatin'ireo trano eva anjatony nafahana nampiranty ireo karazana vokatra. Nahatratra trano roa hetsy tanoany isan'ireo mpitsidika ny foara farimbona andiany taona 2024 izay nikarakarainy faritra loatra mangory tao Ambatondrazaka ny 17 hatramin'ny 30 aogositra lasa teo. Fahombiazana izay no azo amin'ity ty hetsika entina hampiroboroboana ny sehatra ara-toe-karena ao amin'ny faritra ty ho fanohitry ny fampandrosoana. Ireo groupement fanambarana ny hery rehetra avy amin'ireo zanaky ny faritra any am-pielezana sy ny eto an-toerana. Zany hoe vonina ifarimbona zao ny zanaky ny faritra rehetra ary fanao velo rano tao fa tsy hiala fa ifandrimbona hanao ny asa fampandrosoana. Faharoa, ny fahatongavan'ireo partenaire maro dia maro ny partenariat vaovao misy eo amin'ireo mpandraraha aty amin'ny faritra sy ny avy any Antananarivo, misy ny fifanarahana vaovao eo amin'ireo mpandraraha samy aty amin'ny faritra ary ny tena zava-dehibe dia ny fahatongavan'ireo teknôlôjia vaovao nentin-dry zareo avy any Antananarivo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana niarana hita isika zava-dehibe reny satria mba ahitan'olona ny fandrosoana any ivelany any. Ny faritra dia miaiky fa rehefa mpandrosoana tsy vita mihidy rera mila misokatra amin'ny any ivelan'ny faritra, misokatra amin'ny eran'i Madagasikara, misokatra amin'ny raisam-pirenena. Ny orinasa Fanalamanga isan'ny orinasa lehibe indrindra ao amin'ny faritra loatra mangoro no ho mpanono ofisialy ety Tsenabe Farimbona andiany taona 2024 ity. Raha tsika malala fa anisan'ny orinasa nisy atao anatin'ny loatra mangoro ny orinasa Fanalamanga ka zay ngamba ny tena antony voamana hoe ny andraisany mavitrika amin'ity zany hoe tafiditra anatin'ny 20 taona eo ihany fa amin'ny orinasa atao anatin'ny loatra mangoro dia tsy maintsy mandray anjara maventy ao anatin'izany ny orinasa Fanalamanga satria hoe sanatry ny bava hoe dia hovalalana moa izy tika ny tompony indray nisy ity. Nahatratra 700 nisan'ireo trano eva natsangana na ahafahana nanome lanja ireo vokatra ao amin'ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra dia Anosy-Beanala, Andilamena, Moramanga, Amparafaravola ary Ambatondrazaka. Nentina namarina ny hetsika ny fifaninanana misa nampitondrena ny lohahevitra hoe viavy tsara ka ny kandidat ny distrika Amparafaravola no nahazo ny loka sy voafidomendrika.